Ny lalao échec zany dia entina hanampianan'ireo ankizy amin'ny fianarany tena marina. Raha ho an'ny ankizy izy, raha ho an'ny efa lehibe kosa dia entina hanatsara ny fomba fijery mialoha na hanamafy ny confiance en soi zany amin'ny fiainana andavanandro izay ilaina tokoa na eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fandraisana andraikitra eo amin'izay zavatra atao rehetra. Mampiavaka ny ankizy amin'ny lalao taranja échec moa zany dia marihana fa hita miavaka tokoa zareo eo amin'ny fianarana izay ataony any am-pianarana. Ny ankizy amin'ny lalao échec matetika dia ao anatin'ny 5 premier foana rehefa mivoaka ny bulletin. Izany hoe manampy izy amin'ny matematika sy ny français sy ny anglais ho an'ireo ankizy izay amin'ny lalao échec. Ny échec zany dia efa miparitaka manerana ny nosy fa tsy any amin'ny faritsy Sava ihany no mbola tsy dia misy an'ilay izy. Misy milalao any ihany fa tsy misy structure zany toy ny ligue sy club fa efa miparitaka manerana ny nosy ny jeu d'échec. Raha misy fikambanana te hanangana club dia afaka miantso ny responsable ao amin'ny fédération izy dia atoriny fédération ny fomba fananganana an'izay club izay. Marihana fa mila olona anankidimy no mahatsangana club amin'izay olona dimy izay, eo président, trésorier, SC, responsable technique dia conseiller, izay zany no comité directeur dia ny membre zany mazava ho azy miaraka amin'izay comité directeur izay. Lanjan'ny échec malagasy au niveau international efa manomboka manana ny toerany ny échec malagasy izay hitantsika any amin'ny tambazotra serasera eny. Misy raha tsy resaka fotsiny zao ny Firak Kotomaro champion universitaire 2022 farany teo izay hitantsika any amin'ny Facebook any. Ny hoavin'ny échec malagasy dia hita fa manomboka mitombo tokoa ny mpilalao eran'ny Madagasikara dia ao anatin'ny tanjon'ny fédération ihany koa ny anaparitaka anazy anaty école ho an'izay ligue izay mbola tsisy école amin'ny lalao échec fa efa betsaka ny ligue manao misy fampianarana jeu d'échec anaty école. Tetikasa amin'ity taona vaovao ity zany dia misy ny échec inter-entreprise, zany hoe izay zany tetikasa miaraka amin'ny jeu d'échec à l'école, izay no tetikasa amin'ny fédération amin'ity taona ity dia manampy an'izay dia ny hanampy ny fikambanana araka ny fanontanianao teo hanangana club ho an'izay maniry dia hanangana club. Misy événement indray mandeha isam-bolana atao amin'ny La City, eto amin'ny City Art. Izy io dia fanampiana vulgarisation ho an'ny jeune sy ny féminin izay ao anatin'ny projet amin'ny fédération. Afatra kely ho an'ny mpilalao échec eto amintsika dia midira club ho an'izay mpilalao izay mbola tsy anaty club ary ho an'ny efa ao anaty club dia manosika anareo kosa hanao entraînement matetika ary izy koa ny tournoi en ligne izay ho karakarain'ny fédération. Tournoi ouverture de saison zao izay atao etsy amin'ny Cotis etsy Ambodivona amin'ny 19 février zao. Open izy io.